mbola tsara atsika jiaby. Maro moa ny namagna misy mikoragna hoe ela anao tsy mba nikoragna. Za moa fa tsy de mikoragna raha maro loatra. Fa kosa tsy maintsy mba misy afatra tiako ampitegna. Satria hitako maro ny malagasy efa mitretre mitaraigny amin'ny situation politique na ny fomba fitantanagna misy a Madagasikara am'izao fotoagna zao. Za moa tsy andeha ataontsika hoe agnakiagna be fahatany fa ny raha tiako volagny de tsotra. Efa nisy zavatra nitakiny ireo tanorantsika ireo teo taloha iregny ZNZ regny efa naro le fagnaratsiagna nataony mpomba fitondragna, naro fagnaratsiagna nataon'olo sasany de hoe ary mampalahelo jusqu'à am'le ray aman-dreny le filohan'ny republika am'izao fotoagna zao io nivolagna fa hoe regny ZNZ regny raha ZNZ nahazo vola tamin'ny andro Rajoelina mila mianatra politique. Mbala votsela za nahita koa nagnano fagnambaragna ny zareo amin'ny fivavagna za koa tsy diso fikambana ambeny évêque angamba raha tsy zareo amin'ny FFKM le secrétaire général igny le monseigneur nagnano fagnambaragna nagnazavazavatra maro mikasika ny tsy fitezagna mikasika ny ataontsika hoe mety mivona ela amin'ny zavatra nitakigna tagnan-kianja ny fomba fitantagnany ny fitondrana fanavozana ny firenena am'izao fotoagna zao io. Moa ve nahazo vola avy amin'ny andro Rajoelina ve zareo regny koa am'izao sa karakory? Ny raha tiako volagny zegny raha ohatra ka misy olo na vondron'olona na ray aman-dreny ara-panahy milaza zavatra misy mba aza sous-estimenareo mpitondra satria tsy nahazo vola aby olo jiaby regny fa mahita zavatra tsy mety, mahita zavatra tokony ahitsy amina firenena. De afatrako am'izay afatra ty mandeha am'le mpitondra malagasy. Mpitondra malagasy dika zany filoha Andriamatoa Colonel Mikael sy ireo gouvernementa izay taritiny ary mba fangatako koa zany amintsika jaboka malagasy mba manao partage satria izy ty moa firenena iara-managna efa fandraisagna anjara edy ho an'izay mpivolagna fandraisagna anjara ho an'izay manao partage satria mba tonga amin'ny tany tokony andianany le resaka atsika. Ny afitrako zany am'le mpitondra fanjakagna de tsotra aza dinareo tompoko ny antopisiany izao fitondrana izay misy anareo io. Averiko ndraiky aza adinareo ny antopisiany io fitondrana izay misy anareo io satria raha vao adinareo le antopisiany io fitondrana io de adinareo ny devoir tokony atao. Raha adinareo ny antopisiany io fitondrana io de lasa itsikitsahinareo ny lalàna na ny zo ny mpitologno tagny an-kianja. Tsy mila dignareo ny antopisianareo io amin'ny fitondrana io satria tsy nijoro teo io fitondrana io ary tsy lasa filoha Andriamatoa Mikael, tsy lasa ministra ianareo jiaby ministra ao agnatin'ny fitondrana io raha tsy nisy le etsika tagny an-kianja nataon'ny tanora ary nampiany voaka malagasy. Ka tsy mila dino zay. Nisy fitondrana tsy nety teo aloha nataon'ny Rajoelina sy ny tary za tsy utiliser le forongony satria ratsy be zay teny zay fa tsika malagasy ihany. Nisy fitondrana tsy nety zay nataony Andry Rajoelina sy ny namany teo zay nahatonga le tanora sy voaka malagasy nietsika nitaky ary niafara amin'ny fagnalagna na fagnatsoagna Andry Rajoelina. Ka ny zavatra tsy nety io le zavatra tsy nety le fitantanagna io fitantanagna io zay ontrony institution satria tsy mavita ninninona i Andry Rajoelina sy ny Tsay Christian sy ny namany teo raha tsy nisy ny institution zany nisy ny CNI teo, nisy ny ACC, nisy ny Assemblée nationale. Azonareo zay ka igny zavatra rehetra regny le institution
nampiasainy radio hely teo tamin'izy nitondra raha nisy tsy fetezagna tamin'ny fitantagnany radio hely dia tafiditra tao anatiny ireo institution nitanisaiko teo Assemblée nationale CNI HCC tafiditra tao izy ireo dikan'izany tao agnatiny tsy fetezagna regny rafitra regny ka regny no nitakiny le tao an-kianja hoe no agnasoragna na anaovagna dissolution regny institution aby regny satria regny ny ampiasainy andrajoeliny regny aza mihevitra nareo ka iandrajoeliny irery no diso non averiko ndraiky tsy misy zavatra vitan'ny rajoeliny teo raha tsy nihontroniny na nampiany regny institution aby regny ka rehefa niala rajoeliny ka tsy zaraiky nihinagna teo za tsy rajoeliste za tsy mampara fa ho izy loso fa hoe za juste za dia mila fandrosoagna Madagasikara ary mila tegna fagnovoagna entitra ary fagnovoagna araka ny tokony ho izy nefa niala rajoelina mbola nitazominareo regny institution rehetrarehetra regny ka amiko fa tsy izy zany tsy mety zany raha vao agnova atsika aleo magnova tanteraka le institution regny tokony ravagna regny sologna zany le olo ao agnatiny ravagna satria ireo olona reo no nahatonga rajoelina na afaka nagnambotry firenena ohatra zao zany tegna gaga ohatra hoe amina filohan'ny antenimera-pirenena ianareo nge député tao e io député nampiasainy rajoeliny tamin'ny filany rehetrarehetra io député mpagnaraka discipline des partis commandina agny amin'ny arena zaro jiaby tao ke mbala zaro ihany ny hao zaro ihany miteny hoe manonga fitondragna zao c'est du n'importe quoi rehefa magnova dia magnova CNI c'est pareil solosologna non HCC io filoha Florent io mihitsy no fototriny niady tao Madagasikara io HCC io zero ekety atao tamin'ny fifidianagna dia tsy mitombogna avokoa satria tsy mahay manoratra ny mpanao fitarenagna tsy mahay manoratra ny mpanao requête tsy mahay fa tsy mitombogna avokoa nefa mbola izy ihany no eo ka ina le fagnovagna rehefa magnova tompo dia magnova fa tsy hoe rehefa tsy magnano io le tsika hoe tsy mahazo financement boka amin'ny banque mondiale tsy mahazo efa tamin'ny banque mondiale foana tsika tagnatin'ny 30 taogno ka tsy fantako hoe inona le fagnovagna tsy fantako e ary maro ny ministra nyao ary niazo lazaigna ataontsika hoe ministra fitsaragna agnisan'ny olona narako igny taloha mbola izy exilé tagny en France za sady mpanao vidéo mikasika politika no magnaraka zavatra teneniny satria olona manam-pahaizagna izy satria izy teo na filohan'ny SMM dia manam-pahaizagna izy tokony appliquegna zany le critique natao teo amin'ny fitondragna zany tokony tandrovagna ny fahalalagna zay nazavaigna zay ndradradraigna mbola tamin'ny mpanohitra mbola exilé tokony ampiarigna zany rehefa mitondra tsy mivolagna za hoe tsy manao izy fa tokony ampiarigny tsara zay ministre serasera Gaskara olona nankafizin'olo jiaby tao amin'ny invité du jour mafatra ny tokony atao fa ataovy tsara rahalahy niasa aza de trop mieboebo loatra voafetra io fotoagna genre de tetezamita io togno anankiroa ihany io ka raha tsy afainganareo inoy tsara raha tsy afainganareo ny zavatra tokony ho atao mba ahafahantsika miroso azahoantsika ny filoha voafidimbahoaka itohizanareo ihany io tetezamita io tadizinareo ty vidéo ataoko ty raha tsy afainganareo zavatra tokony atao diovigny raha tokony diovigny mba ahafahantsika miroso amin'ny repoblika vaovao hovaigna ny tokony hovaina rehetrarehetra tsy ho vita agnatin'ny taogna roe satria efa tsy taogna roe tompoko tavela efa donc
efa 1 an mahery kely ny tavela. Raha 1 an mahery kely io, le asa tokony atao, fagnavozana tokony atao, fagnadiovana zavatra jiaby tokony atao mise en place mba ahafahantsika mahazo fifidianana madio ekeny rehetra, tsy ho vita io. Ho avy le teteza mihitatra, ho avy le teteza mihitatra, ho tadidinareo zay teniko zay, satria za mizaha io matahotra za, mety hitarin' zareo io teteza mita io, raha tsy magnetsiketsika antsika vahoaka, raha tsy manana finiavana tegna hagnovana mpitondra, satria azony virus daholo ny olona rehefa mahazo fahefana. Averiko ndraiky, tratran'ny virus daholo ny olona rehefa mahazo fahefana. Rehefa mahazo fahefana izy, matsiro be zany le seza io, tsara be le topotopoin'olona. Ohatrany hitanao le olona taloha mbola tsy ministra, mbola tsy voa rebany, mbola tsy voa majinesi, rehefa ministra dia voa rebany mikarom-pôsy, ohatrany hoe rehareha. Ka ho za hoe izy ka tsy mitandragna ny voaka malagasy, magnetsiketsika hitarin' zareo io teteza mita io. Nefa tsy zany tanjontsika, magnano fagnovagna générale, de io vo le président voafidimbahoaka io dia tsy manana safidy izy fa tsy maintsy magnaraka le lalàgna na règle de jeu zay ny volovolaigna tao agnatiny teteza mita taogna roe io, mba hahafany tsy hivona amin'ny zavatra ho ataony, amin'ny asa zay ataony amin'ny magnaraka io. Ka zegny izy niany fa za io moa mbola oblo fa somary nahatsiaro ilo hoe nampita zay afatra zay, ka anjaratsika no mampitapita azy fa magnantegna mba tegna hoe hijoro amin'ny fahamarinana tokoa ny mpitondra fagnavozana am'izao fotoagna zao, mba ahafahantsika ahazo io republika vaovao io tegna hoe republika, fa tsy isaka 7 ans isaka 10 ans ikorontagna fotsika. Zegny zay makasitraka antsika jiaby.